Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Tsaona toko fahaenina, andiny faharaiky amby dimampolo. Ny fitoam-bavaka izay atao isan'andro isan'andro eo anivon'ny tokantranontsika dia mamerina ilay fotoam-pivavahana izay nataony zanak'Israely tamin'izy ireo tany anefitra Sinay. Ka isa-maraina, isan'andro, atoandro, hariva, isan'andro isan'andro dia misy fanaovana fanatitra eo amin'ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra. Ary tao anatin'io taberna kely io dia nifamoivoy tao ny zanak'Israely rehetra nitondra fanatitra, fanatim-pisaorana, fanatim-panavotana, fanatim-pifonana, fanatim-piderana an'Andriamanitra, ary tokony izany ihany koa no zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny kristianina sy ny zanak'Andriamanitra. Toy ny ditin-kazo manimpofona ity fanatitra ity, ditin-kazo manimpofona izay fisaorana atolotra an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandriana an'Andriamanitra. Ankoatr'izay, raha ohatra ka natao ny fanatitra dia fanatitra fanelanelanana, zanak'ondry fanelanelanana ho an'Andriamanitra sy ny zanak'Israely tamin'ny alalam-pisorona, dia ao amin'io tokantranontsika io koa tokony hisy fanatitra fanelanelanana amintsika sy Andriamanitra, ka tsy hitondra ondry intsony na voromailala fa Jesosy ilay fanatitra manelanelana antsika sy amin'Andriamanitra. Tao anatin'io fanatitra io koa dia nisy ny atao hoe rà nalatsaka, vonoina ilay zanak'ondry dia ny rà alain'ny mpisorona dia atentina eo amin'ny efitra lamba, dia eo ny rany dia maneho ny rany Jesosy Kristy. Ny henan'ny ondry dia natsatsiky ny mpisorona dia nohaniny, ary iza moa ireo? Jesosy, ilay mofonaina sy ranonaina ho antsika. Ary tokony hita taratra eo amin'ny fotoam-pivavahana atao isan'andro zany ilay Jesosy Kristy mpanelanelana, ilay Jesosy Kristy ditin-kazo manitra, emboka manitra ny fisaorana, ary ilay Jesosy Kristy ilay fanatitra no niota ho antsika. Ka maraina hariva ao amin'ny efitra masina dia misy an'io fotoam-pivavahana io ao atokantranontsika koa, dia tokony ho taratra ao anatin'ny tokantranontsika izany fotoam-pivavahana izany. Aoka izany tsy hoe fotoam-pivavahana fotsiny hoe dia ianarana aloha hevitra, ianarana toe-javatra, amakiana andinin'ny soratra masina, fa tsindriana mihitsy hoe Jesosy Kristy ivon'izao fotoam-pivavahana atao ao an-tokantrano izao. Jesosy Kristy ilay fanatitra amonjenantsika. Mahafinaritra fa betsaka ny manao an'io fotoana io, eno misy hira manakoako any ivelan'ny tokantrano. Mahafinaritra, mivavaka indray ry zareo ato, misy hira, mitendry zava-maneno ny ankizy izay mahay zany, dia mihira, mahafinaritra, manakoako zany, toy izy fa tsara, ary ankasitrahan'Andriamanitra izany, tsy sanatria fihebebona ho an'ireny hoe manao an'izany fotoana izany na firihariana, fa tena fanasana ny anjery lanitra manontolo. Dia miara-mihira, miara-manao vavaka, asio kely vavaka mandohalika isan'andro, miara-mandohalika amin'ny vavaka, indrindra rehefa tonga ny faran'ny taona dia misy fotoam-pivavahana manokana ataon'ny fianakaviana dia miara-mandohalika amin'ny vavaka, misaotra an'Andriamanitra no iny taona lasa iny, ary mamendrika eo am-pelantanan'Andriamanitra indray ny taona vaovao sy ny projet vaovao. Mahafinaritra re izany toe-javatra izany. Dia toy izany ihany koa no andraisan'Andriamanitra ny dera sy ny saotra atolontsika ho azy. Rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely taty aoriana dia mitodika makany Jerosalema indray zareo, mitodika any Jerosalema, manandratra ny vavaka, ary dia alaitsika tahaka amin'izao fotoana izao zany fomba fivavahana izany. Mahafinaritra ny taridalana zany dia tena manome toky antsika, manome antoka, assurance fa tena hitondra soan'ny ankonana tsirairay avy ity vavaka maraina sy hariva ity. Zany akory tsy manafoana ny antom-bavaka izay ataon'ny tsirairay. Izaho, ianao mety manana antom-bavaka manokana tsy arahana fianakaviana, dia mba manokana fotoana manokana ianao tsy hitan'ny fianakaviana, ianao rery any amin'ny efitranonao any amin'ny salon, dia mivavaka na mitokana any amin'ny tokotany foana amin'ny maraina, mivavaka ao eo anatrehan'Andriamanitra, hotain'Andriamanitra ianao, ary tadidio fa masina, tena masina io fotoam-bavaka io, ary rehefa masina io dia ho amasin'Andriamanitra koa isika rehetra. Ndao hivavaka isika. Tombon tsara misaotra anao izay
no ny lesona sarobidy ny fitoam-pavaka ao tokantrano dia tandindona ilay fitoam-pavaka natao tany enefitra maraina atoandro hariva ary hiditra antsetra ianao amin'ny fitoam-bavaka ataon'ny ankonana rehetra mba hitondra fitahiana ho an'ny isan-tokantrano amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.